Samadoleo andondray raha iresahana ny mahakasika ny tohiny ilay raharaha izay nampiantsonina any kandida mily izay kandida sombamboka ny faratsio ary izy moa mitarika vonjimaika any faratsio any amin'izao fotoana izao. Fantatra fa voanjo teny amin'ny ACC moa izy tamin'ny 14 Jona iny ka hanaovana an'izay audience publique izay moa araky ny voalazany fanametrany maro nefa ny raha nahita fa tsy azo nampidirana finday sy tsy azo ny mpanao gazety natrehana ihany koa izay audience izay natao tamin'ny kandida mily izay tao amin'ny ACC tao ka io indrindra no mametra-pantanina ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe audience publique ve sa audience privée. Io no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dinto ny milike ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny tao matahatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Natao moa izay audience publique izay nampiantsona any kandida mily izay mitarika vonjimaika amin'ny valim-pifidianana sombamboka ao faratsio ao amin'izao fotoana izao tamin'ny andro ny 14 Jona tamin'ny 9 maraina teny amin'ny ACC teny Ambohidahy teny. Tonga marobe ireo vahoaka izay nanotrona an'izany rahampitsarana any kandida mily izany ary hita fa tena maro ireo vahoaka izay nanohana an'izany kandida mily izay lany vonjimaika sombamboka ao faratsio amin'izao fotoana izao izany. Fanametrany maro nefa ny nahita fa tsy azo nampidirana finday ary tsy azo ny mpanao gazety natrehana ihany koa izay audience natao tamin'ny kandida mily izay nefa voalaza fa audience publique moa ilay raha kinanjo nefa lasa tsy azo ny mpanao gazety natrehana intsony ka eo indrindra no mahatonga ny rehetra nametra-pantanina amin'ilay hoe audience publique ve sa audience privée no natao tamin'ny Andriamatoa mily no tsy azo ny mpanao gazety natrehana no tsy azo nitondrana finday sao dia misy maka sary na ihany koa maka vidéo sy ny maro hafa. Ary teo amin'ny mpanagorana izay finday izay moa dia izay tratra mbola nampiasa an'izay finday izay dia avy hatrany navoaka ny ireo sécurité tao amin'izay fitsarana izay tany ivelany hatrany satria tena tsy azo natao ny nitondra izay finday izay ho izy ireo hatrany. Ny audience publique na ny fihainoana ny fitsarana ny rahamphifidianana tany faratsio eo anatrehany fisian'ny fitoriana sy tsy fanekeny ankilany ny voka-pifidianana no natao tamin'ny andro ny 14 Jona iny. Raha iverenana ny vokatra vonjimaika izay navoaka ny seni dia mandresy mazava 5 faingo 7 isanjato iramilsona ny menjanahary na ikandida mily ary 7 faingo 4 isanjato kosa any rakotondrazafa Lalatina Henriette izay 1 ny elanyelam-bato misy eo amin'izy roa ireto ka io indrindra ny mpametra-pantanina ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao hoe hitsimbatika ve sa hijanona amin'io ny vokatra ofisialy izay hovokana ACC taorian'izay audience publique izay. Taorian'izay audience publique izay moa dia samy nilaza ny andaniny sy ny ankilany fa rehefa nivoaka avy tao amin'izay ACC izay dia samy niraniran-dava ary samy nilaza fa ho faly avokoa ary samy naneho fa ny hoe ny marina tsy mba maty. Raha ny kandida mily izay avy any faratsio nilaza izy fa ny marina no tsy maintsy tediavintsika naharesy aho tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny 2024 rehefa nanao fifidianana député nanantombo vato 20 tamin'ny kandida izay natolotry ny IRD fa nofanana ny fifidianana ary izay fanaovana tsintsinina ny safidim-bahoaka izay no mbola tedavina haverina amin'izao fotoana izao. Nolazaina fa nizara vola tamin'izany dia nofanana ny fifidianana ary mbola io hiverina amin'izao io. Ny marina no takina ka tsy manaiky isika ankinina aminy fahendren'ny fitsarana ho izy hatrany. Ny tsinkilan'izay ihany koa moa dia nilaza i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy tao amin'ny pejiny tao fa tsy misy fankahalana mandresy fitiavana izany
ary ny marina ho izy hatrany dia tsy mba maty fa tsy maintsy mipotra foana ny marina na dia afenina tahakininina aza. Samy miezaka nanohana ny kandida nofy ireo gazety sy ireo page ao amin'ny Facebook ao misy moa nilaza fa maivana tena maivana ny fiarovan-tenina nataony mily sady tsy nisy porofo nentiny mihitsy tamin'izany fotoana izany. Tena hita taratra fa ny fomba ataony mpanohitra etsy amin'ny Facebook ihany no heveriny fa entina eo anatrihan'ny fitsarana dia handresena lahatra ny mpitsara eo amin'ny ACC. Tsy voavaly ny fiampianganana izay natao taminy ho ireo izay mpanohitra raha naneho ny heviny mahakasika ny zavanitranga tamin'ny androny 14 Jona iny. Etsy andanin'izay ihany koa nefa ny milaza ireo izay mpomba andramily fa rehefa nivoaka ny fitsarana ka tsy naharesy dia iny fa niorakorahan'ny vahoaka teo ivelany teo ny kandida izay nifaninana tamin-dramily rehefa nivoaka anio trano izay nanaovana an'izay audience publique tamin'ny ACC izay ho izy ireo. Ao moa ireo izay milaza fa nivoaka marobe falifaly no nanotrana an'izay kandida izay fa tsy voaka nihorakoraka amin'ny fankahalana akory ho ireo sasany ka eo indrindra no fanontany be sy ny maro amin'izao fotoana izao hoe inona ny zavatra tena misy marina taorian'izay fitsarana izay. Ka amin'izao fotoana izao maro no metra-panontaniana ary mitombo ihany koa ny tebiteby ho an'ireo vahoaka izay mpomba andramily izay ao faratsiho ao amin'ilay manao hoe mety tsy mbadika ve io voka-pifidianana io ka lasa ho lany avy hatrany ny kandida izay natolotry ny iromara sa hijanona amin'io ihany. Eo ihany no mahakasika an'izay raharaha ndramily izay fa nisy page anankiray ao amin'ny Facebook ao moa amin'izao fotoana izao nilaza tamin'ity herinandro ity fa kandida indépendant izay 30 no nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra fa hiaradia amin'ny vondrona iromara izay nahazo ny maronisa. Mbola ao anatin'izay fifidianana izay hatrano dia tsy zoviana amin'ny maro i Baba Tealongo izay anisan'ny sombavim-bahoaka zandriny indrindra voafidim-bahoaka tao amin'ny distrikany Antanimora Sud raha ny voka-pifidianana Vonjomaika navoaka ny seny. Sambany izy no nirotsaka ho sombavim-bahoaka saingy anisan'ny nandesy lahatra ny mponina tao amin'ny distrika izay nirotsahany. Nitafa tamin'ny mpanao gazety moa i Baba Tealongo ka nanamafy fa mitondra ho any amin'ny fitoniana iny vokatra Vonjomaika navoaka ny seny iny. Nilamina ihany koa ho izy ny fifidianana tany amin'ny toerana nirotsahany tao Antanimora Sud na dia io aza ny distrika zandriny indrindra. Ankasitrahana ny fanapahan-kevitry ny seny nampanjaka ny safidim-bahoaka mba hialana amin'ny korontana. Modely tsara hironana makany amin'ny ACC iny ary mino fa hanamafy izany izy ireo ho hiatrany ity kandida Baba Tealongo izay voafidy tao Antanimora Sud tany amin'ny province ny Toliara iny. Ary nomaranantsika azy tany Tsiroany Mandidy lavony bala ny Jolahy iray izay nanao fanafiana zandary tao amin'ny commune Bemahatazana distrikany Tsiro Mandidy faritry Bongolava ny alina alakamisy teo. Raha zoina ny tranga dia zandalo nandaro tamin'ny fiara tsy mataho-dalana emo sécurité teo amin'ny toerana voalaza io no niharany sakana. Handeha hamonjy toby izy ireo rehefa avy nanao famandrian-tany tany amin'ny faritra iny kanjo efa nandrasany ireo olon-dratsy. Tratra ny tampoka teo amin'ny 20 km miala ny Bemahatazana teo. Nokasainy andianjilahy mirongo basy no tafiana efa misy mihitsy ireo nitifitra sy nitoraka. Voafehy ihany anefa ny ireo fahavalo ireo noho ny fahamailonana sy ny fahaiza manao n'ireo mpitandro ny filaminana ireto. Vokatry ny fampitifirana teo amin'ny andaniny Siankilany dia Jolahy iray no lavony bala ary vaky nandositra ireo namany rehetra. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay rehefa misesy tao matavata gasy. Tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia mirary soa.